ary mipakaheny amin'nyrahona ny fahamarinanao. Misandrata ny ambony lanitra ianao Andriamanitra, ary ako hoe aty ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao. Amen. Ivavakisika ry havana, ry Andriamanitra rainay eo, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Lay Andriamanitra fitiavana, lay Andriamanitra be voninahitra, lay Andriamanitra ambony, lay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Andriamanitra, misaotra anao zay ny amin'izao tolakandro mbola omenao anay izao, ahafahana indray manomboka ny herinandro sambatra eto amin'izao tempolonao masina izao. Andro nomenao tokosa Tompo ka tanteraka noho ny fitiavanao, noho ny famindraponao. Dia mangataka ny refananao masina zay Jesosy zay efa ty anatinay hitaridalana anay, mba tena aizanay manankina tokoa ny fiainanay eo am-pelantananao. Misaotra Jesosy fa tsy takatry ny sainay ny fahalebiazan'ny famindraponao. Fa nao lay Andriamanitra tianay ka mamelanay andihy indray zao andro zao. Dia misaotra Tompo satria miandrandra lay fiavinao Jesosy Kristy Tompo tokoa izahay. Dia ny fiadananao ane Tompo arotsaka ao aminay tsirairay avy. Dia manantena ny fanatrehanao zay Tompo mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Azo toerana ny fiangonana ry Maksieny vaky ny soratra masina isika. Zany dia arak'izay hita ao amin'ny Mika toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Mika toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia izaho maka azy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa ianao
Korintianina voalohany toko 5:20 ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Korintianina voalohany toko 5:20 ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa Filazantsara araka ny Lioka toko 12 ka ny andininy 2:30 hatramin'ny 5:70. Filazantsara araka ny Lioka toko 12 ny andininy 2:30 hatramin'ny 5:70. Hotsenaitsika eo am-pitsanganana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy ihinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompontrano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'ny ora tsy ampozinareo. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana teninao fahamarinana. Amen. Isika Tompoko, misaotra anao izay ry Andriamanitra tsara indrindra fa mbola tonga eto amin'izao tempolinao masina izao. Raha novakiana taminay teo ny teninao dia mangataka ny fahafenoan'ny fanahinao masina hirotsaka aminay tsirairay avy ary tsy hisy teny enay afa-tsy ny teninao ihany. Mitenena Tompo fa vonina iaino anao izahay mpanomponao. Amen. Mazo toerana anaty fiangonana ry havana. Ho aminareo mandrakarivana ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny bokin'ny Mika toko 5 ny andininy 1 hatramin'ny 5 no andraisantsika fampaherezana fampianarana amin'ity anio ity.
Ny mpaminany mika ry havana izay nanjaka naminany tany amin'ny taonjato fahavalo tany ary misy ny manam-pahaizana mpikarika teolojiana milazany hoe ny zava-nisy tamin'izany vanim-potoana zany a dia totro amin'ny tamberina indray a ny amin'ny vanim-potoana izay iainantsika ankehitriny lazaina hoe vanim-potoana siklika hoe ny eo ihany no miverina hoy ny mpitory teny satria tamin'izany fotoana zany tokoa dia nanjaka ny tsirariny ny kolikoly hatramin'ny mpitondra fivavahana ary a dia tafalatsaka tao anatin'ny faharatsiana ary izany indrindra no aniran'Andriamanitra mpanompo hiteny amin'ny vahoakany ny amin'izay zavatra tokony ho atao ny amin'ny lalana tokony hizorana mba tsy hifangarona ao anatin'izany faharatsiana izany dia eo ry havan'Andriamanitra zany tsy mitaza-potsiny tsy mijery ny fahavoazan'ny olona ka hoe ndeha tsara hoe lao anoty eo dia lao ho faty eo fa Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny mpanompony ka maneho zava-mahagaga mampanantena fa na dia ao anatin'ny krizy ao anatin'ny loza mitatao ary any a ireto fireneny Joda ireto ao anatin'izany Andriamanitra no miteny maneho fampanantenana mesianika milaza fa ho avy ny fotoana izay ananganan'Andriamanitra indray izany firenena izany ka isy mpanjaka hitondra ary hitsangana ny tempoly dia hivavaka amin'Andriamanitra indray izy ireo zany ao anatin'ilay toe-pon'olona kivy sy tanteraka iny Andriamanitra no milaza teny fampanantenana lehibe tahaka izany ry havana ary hitantsika ao anatin'izao teny izao fa mampanantena fanavotana Andriamanitra dia zavatra vitsivitsy ry havana ndeha ho jerentsika voalohany amin'izany no hoe faminaniana ny amin'ny Betlehema faminaniana ny amin'ny Betlehema eo amin'ny andininy voalohany eo izy dia milaza hoe fa ianao kosa ry Betlehema Efrata izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory dia avy aminao no ivoahany izay anankiray ho mpanapaka ho ay amin'ny Israely hatry ny fahagolana efa nivoahany dia hatrizay eto izany mika dia maminany fa isy mpanapaka hivoaka avy ao Betlehema izy io no ahatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra izay efa nampilazaina tany alohabe dia mapetraka fanontaniana zany tsika eto ry havana hoe fa nahoana moa zany no i Betlehema no nofidiana nahoana no i Betlehema no nofidiana ary faharitany eo tsara hoe kely sy bitika izay tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory zany hoe tanàna kely tsy mba nangalana hevitra ary tsy manana hery ara-tafika ao anatin'io voalazany hoe arivon'ny Joda zany hoe légionnaire isan'ny tafika raha tafiky ny firenena Joda dia tsy mba voaisa ao anatin'izany akory ity Betlehema ity tsy mba misy vatan-dehilahy isolo tena ny tafika zany tao zany hoe firenena kely sy bitika tanàna kely sy bitika izay natao tsinitsinina kanefa dia nofidian'Andriamanitra fa nahoana tsy Jerosalema zay renivohitra atapy-tendrombohitra tanàna masina misy ny tempoly tanàna lehibe ao anatin'ny lazana fa maninona no Betlehema kely ary amin'ny sisiny kely ary dia eo ry havana no ahitantsika zany hoe fomba fiasan'Andriamanitra Andriamanitra ny tompon'ny tantara dia izy no mamaritra ny toerana izy no mamaritra ny fotoana ary izy ihany koa no mamaritra izay zavatra iseho amin'io fotoana io sy amin'io toerana io zany hoe manoratra ny tantara Andriamanitra na ny fotoana na ny toerana ny zavatra rehetra miseho na ny olona dia safidin'Andriamanitra ary matetika ny safidin'Andriamanitra dia mifanohatra amin'izay eritreretin'olombelona ary zany angenina ampilazany hoe any amin'ny Isaia 5:5 ahoana voasoratra amin'izany Isaia 5:5 zany ny fihevitra sy tsy fihevitrareo ary ny lala kosa tsy mba lalanareo zany hoe fanohatra raha ny Betlehema izay eritreretin'ny olona hoe zavatra tsisy dikana tanàna tsy eritreretina akory
ary ny any filazantsara no dia milaza hoe moa misy zavatsova any Betlehema, zavatra tsy hatenaina, tsy zavatra hatenaina fa any no isehoan'Andriamanitra, safidian'Andriamanitra hipoiran'ilay mpanjaka, ilay fanavotana izany. Andriamanitra ry avana nifidy any Betlehema dia tahaka ny mifidya olona ihany koa izay sokajin'olona izay heverina ataon'ny olona tsinitsiny eo amin'ny fiarahamonina. Andriamanitra nifidy ny olona izay hoe any anjorom-bala izay ahilikiliky ny olona, ary eo no ahitany hoe moramora sy azo antoka kokoa ny andraisan'ny olona azy any amin'ny toerana mila vonjy. Any mantsy zany ny atao hoe mila vonjy. Fa reto sokajo Jerosalema reto zay manana ny hareny sy ny voninany dia mahatsiaro toena hoe efa manana ny ampy. Fa any a Betlehema izy, any misy ny olona mila vonjy, ilay ataon'ny olona ny ivelan'ny tanàna, any no hipoiran'ny famonjena, ary azo antoka kokoa fa any izy no mora ho voray an'ny olona. Fa ny olona raha ao anatin'ny harena, ny harena ry havana no manajamba ny mason'ny olona ara-panahy. Izany nilazan'i Jesosy hoe tsy afaka manompo any mamona sy Andriamanitra ianareo, fa rehefa manompo any mamona ianareo dia takona aminareo ilay fahasoavan'Andriamanitra. Ny harena no mahatonga ny olona haren-tsofina ka tsy manidy sofina ka tsy handray ny toriteny izay ambara aminy isan'andro isan'andro. Manidy sofina ka manakipy maso manoloana ilay fahasoavana, fa ao anatin'ny fahaterena ianao, ao anatin'ilay any amin'ny sisiny, ao anatin'ilay fahatrana, ao anatin'ilay tsy fahampiana, any ianao no mahatsapa ahitanao misokatra kokoa, hivoahan'ny hisokafan'ny fonao sy ny sainao hitodika amin'Andriamanitra bebe kokoa. Ary zany ny nifidianana ny Betlehema, tsy hoe kely akory dia tsisy pahita, hitan'Andriamanitra foana isika io, hitan'Andriamanitra ianao ao amin'ny fiarahamonina izay misy ianao io, ao anatin'io ankohonana izay misy ianao io. Aza manao hoe inona moa izay kely sy bitika, tsy jeren'ny olona akory, fa manana ny fotoana ny Andriamanitra, manana ny hevitra heverana anao Andriamanitra, hitsidiana anao amin'ny toerana misy anao io. Avy ao aminao izy no hivoahan'ny anankiray izay ho mpanapaka. Ny voambolana izay hoe hivoahany eto ry havana dia milaza mihitsy hoe hiterahana, hipoirana. Avy ao aminao no hipoirany tanàna olona anankiray. Ny olona anankiray rehefa anontaniana taiza ianao niteraka, dia milaza inona ny avalony eo? Tanàna no teneny hoe tany ananina. Zany hoe zava-dehibe zany hoe avy aminao no hiterahana, hipoiran'ilay avy amin'io tanàna io nisy olona maizy azy anao. Ka na kely sy bitika ry io dia hain'Andriamanitra no mampiseho voninahitra ho anao anatin'io zavatra io. Genesis 7:7-9. Genesis 7:7-9 dia milaza izy manao hoe ny amin'ny tsodrano izay nomena ny Abrahama, dia milaza izy hoe dia hamaro ny taranako ao indrindra aho ka ataoko firenena maro ianao, ary isy mpanjaka iseho avy aminao. Teny fikasana zany ry havana, ary tanteraka zany, hitantsika ny oriana any fihezitsika fa tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy, tao amin'ny Davida aloha dia avy eo tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy. Reto firenena Joda reto ry havana dia nandalo krizy ao anatin'ny fahoriana, nandalo fangirifina toy ny vehivavy izay tera-jaza, dia tsy maintsy mandalo fangirifirina. Dia tahaka izany ihany koa no mahazo an'ireto firenena Joda reto, ao anatin'ny tena hoe faharavana sy efa mila ho levina ny fanantenana, no hitenenan'Andriamanitra hoe aza mbola kivy ianao, fa mahita anao ary mijery anao ny masoko. Misy sedra ry havana tsy maintsy ho lalovantsika raha te ho tafavoaka ho mpandresy miaraka amin'Andriamanitra isika. Dia aza kivy ny amin'ny sedra sy ny fitsapana izay lalovanao io, fa mbola ho avy ny fotoana an'Andriamanitra izay amira-piratany voninahiny ao aminao. Satria ao amin'ny fotoana izay ahatsapantsika mihitsy ny hoe tena nafony Andriamanitra
amin'iny Andriamanitra no iseho aminao. Ary amin'ny fotoana izay anginan'Andriamanitra, indraindray tokoa antsika dia manontany hay zary Andriamanitra ny amin'izao zavatra mahazo azy zao, toa mangina ve Andriamanitra? Amin'iny tsika no afaka miantso azy, ka iainony atsika ary itenenantsika aminy hoe mila anao Andriamanitra ny amin'izao zavatra lalovako, ny amin'izao fotoana lalovako sy ny sedra iainako izao. Ary Andriamanitra ry havana dia miandry ny androntsika Andriamanitra, antsoy aho izy dia ho valiko ianao. Andriamanitra ny tompon'ny tantara eo teo, ary manana fomba fiasany izy, dia izy rery ihany no manoritra ny lalam-pamonjena ho antsika tsirairay avy. Io teny fikasana io ry havana dia tanteraka any amin'ny Matio 2:2. Raha mamaky ny Matio tsika, Matio 2:2 no mamerina n'io andin-tsoratra masina ho amiko io, mitantarany amin'ny fahataterahan'ny faminaniana zany ny amin'ny andininy 4 hatramin'ny 9. Dia namoro ny loham-pisorona rehetra sy ny mpanorad-dalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany hoe avy aiza moa no haterahan'i Kristy? Dia hoy ireo taminy, ao a Betlehema any Jodia. Fa izao ny voasoratry ny mpaminany, ary ianao ry Betlehema tany Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrian'ny Joda ianao tsy akory fa avy aminao no ivoahan'izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely oloko. Dia raha mijery nahaterahan'i Jesosy tsika ry havana, ny taiza moa Jesosy niteraka? Tao a Betlehema Jesosy niteraka, tao amin'ny tanàna kely. Kanefany na dia tany a Betlehema raha Jesosy niteraka dia haitsika tsara ny tantara. Io zany zazakely io hitantsika rehefa eo, fa nitady trano fandraisam-bahiny Jesosy, fa tsy nisy anjara toeranao anazy tsony tao. Fa mba hinotsika ve hoe tsy nanam-bola ve Marisy Josefa? Tsy hoe tsy nanam-bola izy ka tsy nahazo efitrano fandraisam-bahiny, fa tsisy toeranao anazy mihitsy ny tao. Dia noho izany lasa tany am-pinanam-belona izy, io am-pinanam-belona izy. Zany hoe any amin'ny kely, mbola tao amin'ilay tanàna kely fa mbola tsy nahazo toerana tao amin'ilay tanàna kely, fa mbola tany ivelan'ilay tanàna kely koa ary. Tany no safidian'i Jesosy, any ny lalam-pamonjena isehony Jesosy Kristy. Dia tahaka izany ry havana ny safidianan'Andriamanitra. Dia tsika aza mieritreritra hoe adinon'Andriamanitra, afon'Andriamanitra ianao io, satria hoe any amin'ny takona tsisy mahita, fa hitan'Andriamanitra ianao dia ho avy ny fotoana mandrasa. Dia izao aza manambany tena, aza manambany tena, fa ny tokony ataontsika dia manina ny manetry tena ny tokony atao fa tsy manambany tena. Zay ny manetry tena no atao fa tsy ny manambany tena. Dia fa na dia kely azy ianao dia na malemy azy ianao tsy manan-kery akory dia tsaroa fa manana drafitra ao anao Andriamanitra. Zaho izy malala ny hevitra heverako anareo dia matoky manantenan'Andriamanitra ny amin'izany fotoanany izany. Faharoa, ny amin'ny fampanantenana ho an'ireo sisa amin'ny Israely. Andininy faharoa koa dia atolony ireny ambara-piavy ny fotoana hiterahan'ny anankiray hiteraka, ary izay sisa amin'ny rahalainy dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely. Io zany dia teny fampanantenana indray ny amerenana ny sisa amin'ny Israely. Tamin'izany fotoana izany ny fanjakan'ny Joda dia napiditra andriaman-kafa, ary zany ny antony nandravana azy, satria nijangajanga ara-panahy, nafoy an'Andriamanitra, nanaraka fomba fivavahana hafa, ary indrindra ary nametraka amin'ny fitokisany tamin'ny tafiko ny firenena hafa ny amin'ny fiarovana ny tanàna. Ary tamin'izany no vokatr'izany dia tena nafon'Andriamanitra tokoa, satria tsy mila amin'ny fiarovako ianao zany, dia nafon'Andriamanitra izy ireo. Tsy niaro azy sy ny mpanjaka ntsony Andriamanitra, dia natolony, voalaza antsika eo, atolony ireny ozy izy, mandra-piavy ny fotoana zay anangonako azy indray. Dia navelan'Andriamanitra ho babo reto fireneny Joda ireto, ambara-piavy ny fotoana zay terahany anankiray izy, ary amin'ny sisa dia angonina indray avy eo. Isaia 4:20.
Isaia toko fa 4:10 andininy fahafito sy fahavalo e mba jerentsika nge zany. Isaia toko fa 4:10 andininy fahafito sy fahavalo. Ahoana voasoratra indray mpimaso monja aho sy nahafozako anao fa amin'indra fo lehibe kosa no ampidiko anao. Tamin'ny firy tamin'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao fa indray mpimaso monja fa amin'ny famondrapo mandrakizay kosa no amondrako fo aminao ho Jehova mpanavitra anao. Na dia nahafoy azy Andriamanitra ry havana dia tsy mahafo mandrakizay izy. Misy fetrany ilay hoe fahafozan'Andriamanitra io dia ambarany mazava tsara hoe ambara-piavo ny fotoana hiterahan'ny anankiray izay hiteraka. Andriamanitra tsy mahafoy, Andriamanitra tsy manadino fa isika mety varimbarina ka manadino, fa Andriamanitra eo foana. Dia ambara-piavina manana fotoanany zany Andriamanitra, manana fotoana voatendriny izy amonjenanao, manana fotoanany izy hiasany ao amin'ny fiainanao, ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy io. Dia fotoana izay hiterahan'ny anankiray dia hitantsika tsara ny amin'ny Isaia toko 7 andray izy andininy 4:10 dia milaza ny amin'ny faminaniana izy hoe indro anananaka amin'ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Immanuela. Eo zany le ambarany amin'ilay fahaterahana io dia voalazany hoe Immanuela, zany hoe hiverina amin'ireo fireneny jody ireo indray Andriamanitra. Le Immanuela izay voalaza hoe amintsika Andriamanitra, hiverina amintsika indray Andriamanitra, anavitra antsika indray Andriamanitra. Andriamanitra ry amin'ny tsy mahafoy fa ho avy ny fotoana izay hiverenany ho amintsika indray. Dia ho tonga amin'ny fotoana ka amin'izay fotoana izay dia tsika le atao hoe fahateraham-baovao amintsika izany zavatra izany. Fahateraham-baovao ao anatin'ny olona tsirairay. Ary eto tsy hoe fifandimiasa-pahefana no iseho fa fanjakana vaovao mihitsy no ateraka amin'ny fotoana io, anangana firenena vaovao, fanjakana vaovao Andriamanitra izay ho tarihin'ilay mpanjaka izay vaovao, mpanjaka vaovao hitondra ny anaran'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra. Ambarany eo amin'ny toko 4 amin'ny omika io toko 4 ny andiny 9 sy 7 dia hitantsika eo ary ianao amin'izany andro izany ho Jehova no hanangonako ny mandringa sy amoriko izay noroahina mba amin'izay napahoriko ary ny mandringa no apetrako sisa ary izay noroahana lavitra ho firenena mahery ary Jehova anjaka aminy ao atendrombohitra Ziona hatramin'izany ka ho mandrakizay. Io zany le teny fikasana ny anangonana leo sisa amin'ny Israely. Efa tonga amin'ny fotoana dia angonina ary ny fotoana ny famantarana ny ananganana indray le fanjakana vaovao zany dia ny anangonana ireo firenena sisa izay baby tany Babilôna, angonina ireny misy sisa. Ny tenin'ny Tompo milaza hoe tsy horika an'ity taranaka ity dia mbola misy sisa ao zany. Ireo le sisa izay nahatoky ka angonin'Andriamanitra hatsangana ho fanjakana iray indray ary anomezan'ilay mpitondra vaovao, mpanjaka vaovao. Eo zany miafatra ao antsika ry havana dia ny hoe mety mandalo zavatsarotra ianao, mety mahatsiaro irery ianao tsy misy mpijery dia manontany tena hoe roviana ihany vao avy ny maraina. Fa Andriamanitra manana ny fotoana voatendriny ho antsika tsirairay avy ka anangonany antsika ho vala iray, ho ankonana iray. Jesosy Kristy dia laza hoe manana ondry very tsy amin'ny firenena Israely ihany fa ivelan'ity vala ity koa izy angonina. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia anangona ny olona rehetra ho vala iray ary ambarany hoe iza moa ny mpiandrondry tsara, Jesosy Kristy. Izany hoe Jesosy Kristy ilay mpanjaka izay natenaina anangana fanjakana amory ny olona rehetra ho amin'ny fanjakana.
dia ny sisa rehetra tsisy overy ry havana, tsisy overy fa eo moa ny hoe Andriamanitra nanome ny famonjena fa itsika ihany no erany ny amin'izy hoe manaiky ilay antso ilay safidin'Andriamanitra ve tsika ao anatin'izany. Fahatelo farany havana dia ny hoe toetra n'ilay mpanjaka izay nampanantenaina eo amin'ny andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra tapany voalohany. Dia hovaky itsika miaraka ny andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra tapany voalohany. Ary hitsangana izy hiandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehova sy amin'ny voninahitsy ny anaran'i Jehova. Ary izy no fiadanana hatreo. Ary izy no fiadanana. Io zany no ahitantsika ilay toetra n'ilay mpanjaka izay nampanantenana fa ho avy. Dia hitantsika voalohany ao anatin'iny hoe ilay mpanjaka hitsangana izy izy mitsangana izy. Io zany no ahitana hoe mpanjaka samijoro anao ny asany, tsy hiatehitra amin'ny heriny fa hiatehitra amin'Andriamanitra. Ilay voalaza antsika tery aloha hoe le mpanjaka ny Joda ny atehitra tamin'ny firenena hafa dia nak'Andriamanitra hafa. Dia ilay ilay mpiandrondro izay mitsangana io zany, ilay mpanjaka izay hitsangana io dia anehoana mihitsy ny hoe anoerana ilay endrika ilay mpanjaka teo aloha izay niondrika teo anatrehany Andriamanitra hafa, nitoky tamin'Andriamanitra hafa. Fa izy kosa ilay mpanjaka izay ajoro dia tena mpanjaka samy mitsangana amin'ny anaran'Andriamanitra, samy mitsangana hiaro ny vahoakany, hiaro ilay ondry izay napetraka teo anatrehany. Tena samy joro ka vonona anao ny andraikiny ary asa ho an'Andriamanitra. Satria izy raha mitsangana io izy dia hitsangana izy ka hiandro ny ondriny amin'ny herin'i Jehova, tsy ankina amin'ny herin'ny tena na amin'ny herin'ny firenena avy any ivelany intsony, fa tena hiankina amin'ny herin'Andriamanitra. Zany ny toetra n'ilay mpanjaka io, mpanjaka marina, mpanjaka voatendry, tena hoe mpanjaka avy amin'ny Jehova izany. Dia tsy hanao sesitany intsony zany no vahoaka, fa tena hoe angonina dia eo ambany fanapahan'ilay mpiandry tsara, eo ambany fanapahan'ilay mpanjaka. Io ilay hoe angonina ny sisa amin'ny Israely ka andro fahizay. Mpanjaka voalaza eo koa amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehova Andriamanitra izy no hitondrany io fanjakana io. Fanjakana zany, mpanjaka zany izay amerina indray ny voninahitry Jehova. Raha teo raha no hitsakisahana sy natao tsinitsinina na mpifangarona tamin'Andriamanitra hafa ilay anaran'i Jehova Andriamanitra, fa ity mpanjaka izay ho avy ity dia hitondra ilay voninahitr'Andriamanitra ka ampitoetra indray ny tahotra, ampitoetra indray ny fahatahorana an'Andriamanitra amin'ny firenena manodidina. Jerentsika tsara rehefa mijery tantaran'i Israely isika dia natahotra an'izany Israely, zanak'Israely zany inge ny firenena manodidina, satria mahery ny Andriamanitra zany taranak'Israely zany, zany zanak'Israely zany. Dia amerina izany voninahitra sy tahotra an'Andriamanitra zany indray no ataon'ity mpanjaka ity, hitondra ilay voninahitr'Andriamanitra ka tsy nitahotra eo nitahotra ny firenena amin'ny fanompoana an'Andriamanitra tokoa, fa eo ihany koa nitahotra ny firenena manodidina ny amin'izany zavatra zany. Nitondra ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny firenena izay entiny. Eo ihany koa voalaza eo amin'ny andiny fa izy ozy no fiadanana, izy ozy no fiadanana. Dia tsy hoe hitondra fiadanana fotsiny izy, fa tena izy mihitsy ilay fiadanana, ampiray sy anangona ny olona rehetra, ka hoe tsy hoe ny amin'ny ondry very amin'ny Israely ihany fa amin'ny olombelona rehetra. Dia jerentsika ny Lioka toko faharoa ny andiny fahaefatra ambin'ny folo. Lioka toko faharoa ny andiny fahaefatra ambin'ny folo. Voninahitra ny amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambony tany ho an'ny olona ankasitrahana. Fiadanana, tondra fiadanana ho an'ny olona rehetra.
ho an'izay rehetra akasitrahany, ho an'izay rehetra antsonya, izay rehetra angonina. Amin'ny teny Hebreo ry havana ny hoe salom, ilay fiadanana izay ambarana eo dia milaza zavatra velatra be. Raha amin'ny teny frantsay zany hoe fiadanana hoe pe zany dia hoe rehefa tsisy miady dia misy ny fiadanana hoe milamina. Fa ilay amin'ny teny Hebreo izy dia ambarany hoe fihavanana no ao ambadika io fiadanana io. Fihavanana. Ilay mpanjaka izay tonga zany dia hitondra fihavanana. Ary zany ny ambarany amin'ny Efesianina 2:4-4. Efesianina 2:4-4. Volazany ao dia mitohy amin'ny andiny manaraka eo milaza izy hoe izy no fihavanantsika. Ary tonga izy ka nitory teny somafaly nilaza fihavanana taminareo izay lavitra sy ho amin'izay akaiky koa, mba ho mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Rehefa mijery an'izany toetra rehetrarehetra zany tsika ry havana dia hitantsika taratra ao amin'i Jesosy Kristy zany. Nanomboka tany amin'ny Betlehema, nanomboka tamin'ny asa fanangonana ny sisa amin'ny Israely hatramin'ilay toetra ny mpanjaka izay nampanantenana eto dia Jesosy Kristy ry havana no fanantenana izay ampanantenan'Andriamanitra antsika eto. Ao amin'i Jesosy Kristy no ahitantsika izany rehetrarehetra zany. Jesosy no tena mpiandry tsara. Jesosy no afaka hanangana sy hanavitra antsika ao amin'izay toerana misy antsika ao. Dia izao, efa nofidian'Andriamanitra ianao. Efa nofidian'Andriamanitra ianao. Efa hitany tany amin'ny Betlehema kely tany ianao, tany amin'ny toerana izay misy anao tany. Dia tonga atao amin'ny fiangonana ianao, ho lasa mpiandry, mpitondra ny tenin'Andriamanitra. Ina ny andraikitra ao tanatin'ny fiangonana. Fa izao, tsarovy fa mitondra ny anarany ianao. Nofidiana ianao hitondra ny voninahiny, tondra ilay satroboninahitran'Andriamanitra isika izao. Ilay teneny hoe tazomy tsara izay ianao mba tsy hisaka ny satroboninahitra ao. Efa nomena, efa nofidiana dia nomenanao. Nampitoerina tanatin'ny fiangonana ianao dia misy toetra azo alay tahaka ireo. Misy toetra azontsika alay tahaka ireo. Dia izao, mitsangana amin'ny herin'Andriamanitra. Mitsangana amin'ny herin'Andriamanitra. Aza miatehitra amin'ny herin'ny hafa any. Mety hoe Betlehema kely tsika, tsy manana hery, anoherana ny herin'izao tontolo izao. Fa ny herin'Andriamanitra dia hitsangana antsika manoloana an'izao tontolo izao. Ny herin'Andriamanitra dia hiankinana ao anatin'ny fiarahamonina hijoroana vavolombelona, ao anatin'ny fianakaviana dia hijoroana vavolombelona zany. Tena hitondrana ilay anaran'Andriamanitra. Dia asan-drato avy ilay voninahitr'Andriamanitra izay nampitondrainy ianao dia mijoro koa ho mpampiavana. Mijoro ho mpampiavana. Ao amin'ny Matio 5:5 dia ahoana mambaran'izany teny izany? Sambatra amin'ny mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Ary sika dia izany tokoa zanak'Andriamanitra, mpiray lova amin'ny Kristy. Dia tokony hanahaka an'i Kristy isika. Tokony hanana ireo toetra ireo. Anjarantsika no manangona izay rehetra mbola tavela any ivelan'ny fiangonana any. Ireo sisa amin'ny Israely izay voalaza eo. Dia mandrasa ry havana, manantenan'Andriamanitra fa ho avy ny fotoana voatendry hifidianany ianao, any anganany ianao ho fahazavana izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra iry ihany voninahitra ao amintsika rehetra tokoa izany teniny izany. Araka hivavakisika ry havana. Andriamanitra manoloana an'izany sitraponao izany dia tena matsiaro menatra sy mangay ahy tokoa izahay. Satria nateraka tao anatin'ny ota tokoa izay ka dia manota isan'andro isan'andro.
na amin'ny fihevitra na amin'ny natao. Ianao ilay Andriamanitra mpamela heloka ny hamela heloka anay tsirairay avy, anadio anay ianao, hanafaka anay, satria ianao ilay Andriamanitra nampanantena fanavotana ao anay tokoa. Fa raha misedra zavatsarotra izay Tompo, dia tena ataovy manantenanao Andriamanitra tokoa, fa ianao ilay Andriamanitra mpanavotra anay, Andriamanitra tianay ianao ka tsy mamelana irery ao anatin'izany ady atrehanay izany, satria ianao Andriamanitra efa niteny fa anao ny ady fizahay angina, fa manana karazana ady atrehana tokoa izay Tompo. Ao ny tsy fisina, ao ny aretina, ao ny mety karazana tahotra. Ianao Jesosy Kristy ilay efa nampanantenanay fanavotana, ilay efa nampanantenanay famonjena, dia tena ataovy mahay miankina aminao izay Jesosy Kristy eo, fa Andriamanitra tena tianay ianao, fa izahay indraindray dia tena mampanjaka maha olona anay, ka mieritreritra hoe izay mety aminay dia mety, fa aoka izay mety aminao Andriamanitra mihitsy no iseho sanjaka eo amin'ny fiainanay, izay tianao Andriamanitra fa tsy izay tianay, fa izay tianay Tompo dia mampiraparapanay any anaty aizina, ka tsy ahitanay ny voninahitra mamirapiratra, tsy ahitanay ilay famonjena avy aminao. Dia ianao Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tena vatolampy azo hianteherana tokoa ianao Tompo, dia apetraka ifenao am-pelantananao Jesosy Kristy eo ny adinay rehetra, fa Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mpamela heloka ianao, fa izay indraindray no manararoatra izany famelan-keloka avy aminao izany. Fa manoto izay anio, rapitra izay mangataka famelan-keloka, dia faly ery izay miliba ao anatin'ny faharatsiana. Andriamanitra avelao ny fahotanay, avelao ny helokay Tompo, diovy izay mba tena ho afa-pahotana, sasao izay mba adio, fa taminao dia taminao tokoa nanotanay, ary izany ny tsy ahitanay ny voninahitra mamirapiratra eo amin'ny fiainanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany, ilaonay efa nampianatra anay iombona ny amin'ny vavaka izay nampianarinao manao hoe: rainay ho azy any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, etỳ tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay ny mianina sahaza ao anay, ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Andehantsika ry havana navaon'ny fanoratenantsika amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny rakitra, ka ny hira FFPM alarana fahavalo amby enimpolo no ataontsika, rehefa vita ny rakitra dia mijanona ny hira fahavalo amby enimpolo. Yeah.
sangantsika nohitra ny fanatitra ry tompony arenao. Mahasoterana andreo ry havana. Andehantsika ry havana hiditra ho amin'ny asa sy fampahirezana. Eo ampakan'ny mpiandro ny toerany ataontsika ny hira 570 ny andininy voalohany sy ny faharoa. 570 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ivavaka isika reo. Jesosy misaotra noho ny amin'ny fahasoavanao, misaotra noho ny amin'ny famindram-ponao velonay natrapamonjeny izahay natratra izao fotoana izao. Misaotra ny amin'ny fitarianao anay tsirairay avy ka afaka handray hery vaovao indray izay entinay miatrika ny fiainanay. Tonga eo amin'ny fotoana hanatanterana ny asa sy fampahirezana izay ankehitriny. Indreo ny vahoakanao Jesosy nandre ny sitraponao tamin'ny alalan'ny mpanomponao, tsy tanteraka izy ireo. Nanota teo anatrehanao ka hitondra izany fahotana izany raha hanantona ireto mpanomponao. Manana ny fahalemendreo Tompo, manana ny tsy fahatanterahindreo ary nanota teo anatrehanao. Tsy nahay nanetry tena ary tsy mahay ny fiandrasana anao Jesosy Kristy akory. Koa mamindrafo amin'ireo mpanomponao ireo ianao, mamindrafo amin'ireo vahoakanao ireo ane Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao mba handraisany ianao. Ka raha hovakiana raha ny tenim-pahefana entina manorina izao asa masina izao dia ny fanainao masina hiasa mahery amin'ny teny ka tsy ho fahazarana fotsiny ihany no ahafahanay mandray sy mandre izany fa tena ho fiainanay ka entinay miaina araka ny sitraponao Jesosy Kristy Tomponay. Dia misaotra Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Eno iampanajana sady eritreritra tsara ry havana ny teny soratra masina izay entina norenana izao asa masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny ray. Na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko
ary izaho angataka amin'ny iray, ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandehana no izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay minsy atao batisa no hovonjena fa izay tsy mety mino no ho eloiny, ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino. Hamoaka dia mini amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mena rana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitoriteny eny tontolo eny, ary ny Tompo ny ara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany, fa na aiza na izay angonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Ary hoy indray Jesosy taminy, vedanana ho anareo tahaka ny nanoranony ray ahy no anirako anareo kosa. Ary efa nilaza zany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na eliko izy no avelanareo dia voavely izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavely izany. Amen. Iary vavakintsika tompoko, velom-pisaorananao izahay Tompo, fa vaovako soma tsara teto ny teny mpahefana entina nyrenana zao asa masina izao. Ankalazainay ny teninao, lay teny velona sy mahery, lay teny mitondra fahariana vaovao aty anatinay. Ny teninao tokoa dia efa nanehoanao ny herinao tamin'ny toerana maro sy fotoana betsaka teto antany, ary mino izahay fa mbola tsisy diso anjara izay rehetra nandray marina ny teninao fa hatateraka izay lazainao tokoa ianao. Ny teninao ihany koa dia sabatry ny fanahinay, entinay mandresy ny mpanjaka amin'ny fahamaizina eny amin'ny rivotra. Tompo, io ny mpanompo lanao izay fa nosoranao amin'izany, mangataka anao izay fanamasinao hiasa manan-kery ao anatiny ianao, ahatanterahana ny fandroana izany mpanjaka amin'ny fahamaizina izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavakay. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, lay vahompy teo amin'ny azy fijaliana, tompony tompo, mpanjaka amin'ny mpanjaka, Andriamanitra velona, tompony hery sy ny fahefana rehetra, any an-danitra sy ety an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nandidina sandro ananao Satana, mialaka mandehanana farihy mirehatra hafa, izay voateny tsara toerany dia voly sy miaramilany, tsy maintsy sy miarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eto miaraka aminao ny entanao sy foromonao rehetra, ny aretina, ny vitaka, ny langa, ny tsifinono, ny tahotra, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izay nididina sy rohana teto, aoka tsy verimberina amin'ireo olona tsony. Efa any Jesosy reo, efa voavidin'i Jesosy tamin'ny raha andreo, tsanana anareo hery-tsony, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Io mbavaka isika ry havako, Tompo, misaotra ny hery sy fahefana nomenao ny mpanomponao ka nahafahany nandidy sy nandrodana ny asan'ilay ratsy.
izay noroana tamin'ny anaranao Jesosy Kristy tsy miverimberina manelingelina sy mamatotra intsony fefa voafatotra any amin'ny farihy mirehetra afo mandrakizay. Tompo vahoakanao midodidody manantona anao amin'izao takarivan'ny Alarobia izao. Tompo nateraka tamin'ny ota ireo olona ireo ka very hevitra tsy afa-mitraka akory hitambesaran'ny ota natao ireo. Mamindrafo amin'izy ireo Jesosy, mamelany eloko izy ireo ho any amin'iza nitondran'izany fahotany sy faharatsiany izany raha tsy eo aminao rery ihany. Ianao Jesosy lay be fitiavana, ianao Jesosy lay afaka mamindra fo sy mamela eloka no ametrahana izany fahotana sy faharatsiany izany, dia mamindrafo Tompo mamelany eloko izy ireo. Ka irao mifananao masina, ampahery, ampionina ary ananan'izy ireo fanantenana ihany koa ny fiandrasana ny fiavianao Jesosy Kristy. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany. Amen. Hoy Jesosy Kristy ry havana, makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mampisatretana, fa izany anomenareo fitsarana, manatona ny Tompo ry havana. Laharakira fa 8 no ataontsika. Firana Fifohazana larana faharoa. Saotra sy dera no asandratray.
420 firana fifoazana. Aza vela ho mandalo reny teny. FFPM 7:70. Fiadanana. Ianao tokoa Kristy no fiadanana. Tsisy afaka manome izany. Na iza milaza fa ho Andriamanitra. Ary ianao lay tsy miova. Anio ampitso ary mandrakizay fa efa fiadanana no menao anay tsirairay avy. Andriamanitra, ndre zanakao. Misaotra anao zay kehitriny fa tanteraka teto azy zao asa masina izao. Ianao ny hitahiriny tsirairay avy amin'izany fiadanana izany mahandra-piavinao indray. Misantatra ety tany sahady zay ny amin'ny fiadanana omenao aina ny nafonao Kristy ka tsy adinonay ny andray ny fiadanana avy aminao. Misaotra anao ankehitrio fa avory teto ny zanakao. Ny asa teto ny vita dia ho tsofirany tsirairay avy amin'ireny asa ny fametrahan-tanana ireny. Ka izay mety mbola ho fitohizany fotoana androany ampitso ary mandrakizay. Ianao ny lalana sy fahamarinany any amin'izany rehetra izany dia mametraka ny tsirairay avy eo am-pelantananao izay Andriamanitra
hitahiry azy ianao mandra-piavinao voninahitra ny eo anao ray zanaka fanay masino aminao ny antanay sy anaovanay ny vavaka amen. Fiadanana riavana andeha ho fanomboantsika izao herinandro sambatra izao dia tehaka mafy sika ho voninahitra Andriamanitra. Dia somary misy fiomanana kely amin'reto tojazay reto mialohan'ny iseho sehatra dia ao anatin'izay no anaovantsika ny hira fifohazana 720. Aiza reno misy ilay tanàna soa vitsitrano tsy mba kely laza koa. Firana fifohazana 720. Hitatsika ve? Le metsiketsika. Aiza reno misy ilay tanàna soa vitsitrano tsy mba kely laza koa. Dia miomakomana ny tojazay fa ao anatin'izay hira izay. mamerina ny fiarabana riavana ary misaotra n'Andriamanitra mandrakarivo sika ny amin'izao fotoana izao izay hanomboantsika ny herinandro sambatra dia fifaliana moa no anatin'izany
Kristy no tompo, izy no tompoko, izy no tomponao, izy no tompontsika, dia izy ihany koa no tompon'izao tontolo izao. Ka i Kristy no tompo dia manana ny fahalebiazany, nefa izy nihetry tao am-pihinanam-bilona. Ty zany zao le mpihinanam-bilona anay aloha androany. Dia ny zavatra ho asehona eto androany dia izany hoe Kristy no tompon'izao tontolo izao zany. Dia avy amin'ny firenena maro no nafarany mba hanehoana hoe i Kristy io anie tsy hoe atsika ihany fa ho an'izao tontolo izao. Dia misy ny avy any andrefanao, ny Amerikanina sy ny Européanina, misy ny avy any atsinanana ry zareo Sinoa ry zareo Arabo, dia misy Afrikanina ihany koa ao, satria ho an'izao tontolo izao ny famonjena dia nangalana solotena daholo ny kantinanta rehetra. Naka endrik'olombelona Kristy no ny fitiavana izao tontolo izao. Dia mendrika izany fitiavana izany ve izao sy anao? Andao arahantsika ary izay rehetra ho tanterahany eto. Voninahitra Andriamanitra irery ihany.
vovô mafale 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 vovô Cudi, la fidera balva, li fire nena bonita, terão ni tupuna, vi fata feira cajua, ne vonzi ruana, ilusaza teraka, ruana, wachanu numbia. Imagag, 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 e fabulosa atizar Emanuela imaga Laizana kanja manicha Masina Idwa turu chuana
izany ny vaovao mahafaly. Fa ilay vaovao mahafaly ry havana, tena mahafaly izy io. Dia ao anatin'izany indrindra no misy an'ireto hira ireto hoe inona moa no entiny Jesosy Kristy ilay tompo ho anao amin'izao noely izao. Dia enotsika tsara ny tononkira dia hiainantsika tsara izany.
izay ilay tranon'omby. Ty irairay tiandray hoe anio no andro famonjeny. Rehefa vonona ny fonao andray ny tompo dia tonga aminao ny famonjena tahaka ny Jesosy niditra tao an-tranony Zakaiosy dia hoy izy hoe anio no tonga eto amin'ity tany ity ny famonjena. Dia mba irin'ny tompo raha tonga ao aminao koa izy androany dia andao nge nohy tsara ny tononkire fa mizara famonjena ny krismasy izay ankalazaintsika. tena izany tokoa Jesosy Kristy ilay mpanjaka fa tonga nanetry teny mba hisolo ny fahotako sy ny fahotanao. Dia zava-mahavariana nefa dia izao Jesosy zany nanetry tena tonga tetỳ an-tany nefa izy Andriamanitra fa izao sy anao mba manao ahoana ny fankalazantsika n'izany fahatongavan'i Jesosy zany na koa izao tontolo izao mba manao ahoana ny fankalazany an'izany Jesosy tonga tetỳ an-tany zany. Indraindray mantsy eny ry havana raha mijery sika eny amin'ny andavanandro eny dia inona ny fahalalany olona izany krismasy? Fety be, finanan-kena sy finanan-kanina, fanaovana haingo mampirapiratra sy izay farak'izay tsara indrindra nanana mihitsy. Talolo kely moa dia hoe rehefa krismasy fividianana akanjo an'ny ankizy, akanjo vaovao dia malahelo mihitsy le mpirery amin'ny STK indraindray hoe le akanjo mbo natao vaovao nefa saromana n'le akanjo fanompony sa tsy zany indraindray ohatran'izany. Dia indraindray koa ny an'ny sasany
ary ty ilay tena mampalahelo ataon'ny olona fety ny krismasy dia izao tontolo izao indray manararoatra dia misotro toka satria hoy izany fety io dia fotoana tsisy ohatran'ny fety anararotana afaka mandrosinareo reto jerentsika reto olo reto hoe inona ny ataony mandritra n'izany krismasy zany efa hitantsika no nataon'i Jesosy fa zao zany jerentsika indray hoe inona no nataon'izao tontolo izao rehefa krismasy dia misy fihetsika ty dia misy hira dia sady jerentsika ny fihetsika no enotsika ny tonkira dia samy mandinikotsika avy eo hoe tena izany ve ilay krismasy ataontsika andonge teaka tena fifaliana fa tonga izao andro iray lehibe fety ho anao noely tena soa anaovana izay tiana atao ihany ko inona reto ataony mivarotra akanjo ary tsy tonga mivarotra décoration androany mba hatery le retsy le décoration amidy kitapony any sasany amidy ary tsisy kila mihitsy le mpivarotra asa hoe nakaiza daholo raha mpividy nefa amin'izao fety zao ty le tahaka amin'ny fitenin'ny mpivarotra eny an-tsena hoe tsy tahaka ny tamin'ny taona lasa ny tsena tamin'ity taona ity fa nangingina ay madama yo kuramse akanjo vaovao samy vidy sy metsena tsisy kôzy fandao ory zareo avingy dra sy vetivety ny krismasy any tsy hoe mivarotra sy metseny fa inona ny krismasy io zany inona ny ankalazaintsika rehefa krismasy ny ankalazaintsika dia mankalaza an'Andriamanitra tsika tamin'ny fitiavany nanolorany any Jesosy Kristy tonga nofo tetỳ tany izy mba ho famonjena antsika izay le krismasy fa tsy hoe miatsena na mivarotra zany io na ihany koa hoe mividy iny izay aloha zany ny mpivarotra varotra akanjo kilalao an'ny ankizy nahazo ny azy izy zay fa inona indray manaraka rehefa krismasy koa dia inona ny zava-misy olona manao menamena be zay dia be volombava izy loha amin'ny ankapobeny fa androany izy tsy zay andonge jerentsika iny izy iny satria iny le tena ankalazaina rehefa krismasy ohatran'iny le izy andonge mandrosoa aty i mamanoely nte hafa hoe zay efa nahita amin'ny mamanoely ka anaovana fety be io mamanoely io rehefa krismasy misy ankizy zao milahatra aka kilalao aka bonbon aiza daholo zany ay fa rehefa krismasy misy amin'ny mamanoely mizara cadeau sy bonbon fa misy olona koa dia tena hoe décoration io ny anazy ny tena zava-dehibe iny zany dia arentirenteny atao zay aty ampovoanivoany fa tsy hitan'ny olona aty ampovoanivoany le décoration reny ay tena hoe mamirapiratra asa hoe mba ahoana ary
le izy nge zareo e tsy le hoe mama be noely ihany a na hoe dada be noely ihany tsy izay le krismasy tsy aitraitra na sy rantiranty fa jesosy teraka izay le izy nanetry tena tonga monjy a ary ekeo ny tompo izay le krismasy ay ve efa tsy hoe dada be noely ny teraka ve zay kay le izy zany zay ndray ho aniny fa misy anankiray le efa nyteneniko teo misy olona rehefa krismasy a fety dia ny ao an-tsainy rehefa fety dia mihinan-kanina aiza le mpihinan-kanina misy olona zany dia sain-kanina fotsiny rehefa fety dia rehefa krismasy zareo a dia tsy mahay afa-tsy mihinan-kanina asa hoe mba ohatry ny ahoana ary zany le fanaovany azy eto zao aiza ary menamenatra izy reto androany angamba hoe hitan'ny olona dia hoe aloha modimody mipiripirina fa dia tena mihinan-kanina ny olona rehefa fety a tsy mahay afa-tsy mihinan-kanina fa etsy ankilan'izay dia misy an'le anankiray nito zany misy hanina mahavoky mety tsara ihany fa misy an'le hanina iray a izay mampidoladola iny vavy asa hoe rovina izy iny vao tonga aty ampovoanivoany aty fa zao ny ataony tena hoe fety zany ka tena fety dia samy manao izay daniny kibony araka ny fitenenana dia samy mihinan'izay hohaniny samy mihinan'izay laniny dia nongeny tonkiry sakafo lafidy toka sarobidy kepoana boboana tsy iango fidifidy zany le izy dia ndonge notsika nitoy an'le hira hoe ohatry ny ahoany Zay ty ataonareo fanga hoe krismasy dia fetifety misotrosotro mihinan-kanina tsy zany ka fa teraka Jesosy teraka izy hamonjy antsika dia ankalazaina amin'ny noely dia noely fanafotana ho antsika izy.
azoko marananay ny anjaranay androany noely fanavotana.
Sotran'Andriamanitra lehibetsika nomeny an'izao fotoana izao, isaorana ny ray aman-dreny mpitandrina, isaorana ny mpitandrina mpizarazara, isaorana ianareo nanatrika izao fotoana ny sampana fifohazana izao, ary isaorana manokana ireto 3 satria dia ny sampana fifohazana no nanokatra ny herinandro sambatra androany. Tolorana ho antsika ny fiadanana ho an'ny rehetra dia samy manonona fiadanana ho an'ny eo akaikiny tsirairay avy. Manaraka ry havana ny asabotsy fa 17 volana satria ilay Jesosy Kristy dia naniry tena ho antsika. Misy ny vavaka fifadikanina sy fifanasa-tongotra zay ho karakarain'ny sampana fifohazana sy ny sampana dorkasy ny asabotsy fa 17 Desambra. Izany fifanasa-tongotra zany dia marika ango zany fa fanetretena ho antsika tsirairay sy fifamialan-keloka ho antsika. Farany ho famaranantsika ny taona dia misy ny vavaka famarana ny taona izay ny ray aman-dreny mpitandrina no mitarika anazy fa ny sampana fifohazana no mpikarakara. Ho faranantsika zany amin'ny vavaka ity taona 520 sy 2 ity dia mirary fiadanana ho antsika rehetra tompoko. Nitsamin'ny pastera amin'ny tsotrany. Miaraka amin'ny tompo tokoa ry havana tsy mba kivikivy zany fa velo mpanantenana mandrakariva ary satria raha tsy ho tapitra fotoana fa dia zay koa zao mahita hoe tsy ampianareo koa ro fotoana fa satria ary hideran'Andriamanitra amin'ny talenta dia Andriamanitra no mbola irina ampitombo fanomezam-pahasoavana ao anatinareo mba ahafahana midera mandrakariva aneo mba ahitana fifaliana fiadanana aneo mpijery hoe zany tokoa ilay Jesosy izay ankalazaintsika io dia andesika rehetra samy andray izay anjara tandrifiny mba tsy dia tena hoe faly mijery tokoa fa mba mandray hafatra ihany koa dia mandray izay anjara tandrify ho an'ny tsirairay. Dia isaorana ny tompo ny herinandro sambatra tahaka izao moa dia tsy hoe natao mba tena iainantsika sahady ilay krismasy fa tsy hoe 25 andro ray kely ihany ny krismasy fa izao tsika dia efa miomana-po amam-panahy iona amin'ny Jesosy handray an'ilay Jesosy tompontsika dia ho azy rery tokoa ny voninahitra. Ndeha hitsangantsika ry havana marina fotoana raha pitso dia hiaraka amin'ny katekomena indray tsika amin'ny eninora sasany tahaka izao fidirana miaraka amin'ny eninora tahaka izao miaraka amin'ny fikambanana katekomena isika dia manasa tsika rehetra trany ho tonga marobe. Ny firana fanampiny fa 9 nataontsika ny 9 dia apetraka ny tsotrano. Firana fanampiny fa 9 vahoaka sesehena. Thank you.
so amin'ny fanantenana ry havana tsodrano izay atolotra anareo a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy Kristy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala maty mitondra andrany fanekena mandrakizay izay ny hatanteraka anareo amin'ny asa tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany ho masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Betrary havako mivavaha manke. Ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mandehana amin'ny fiadanan'ny Tomponao.